Nomarina androany 17 oktobra ny andro maneran-tany amgorana ny fahantrana lalina ho antsika eto Madagasikara dia maro ny vahoaka no velon-toerana vokatry izay fahantrana izay. Maro koa anefa ireo fikambanana sy sehatra samihafa manolo tena mba amgorana izay fahantrana izay eto Madagasikara. Raha toa ka 7 maherim-ponina eto Madagasikara no miainao anatin'ny fahantrana dia ny 18 isan-jato no miainao anatin'ny fahantrana lalina. Ny olon-tsotra tsirairay dia samy manana ny heviny sy ny sosikeviny manoloana izay fahantrana izay. Olona tsisy zao moa mivarotra tsy vela fa karaha daholo raha sisin-dalana fa tsisy vahaolana tsofiny ao fahatrako zao dia rikaramaky tsy misy. Tena sahirana amin'ny malagasy amin'izao sady tena mahantra sady vola tsisy. Tena betsaka amin'ny fahantrana mahantra io sahirana olona sady izay tena maro. Fisehoana izy dia miakatra amin'ny tsirairay aloha fisehoana. Indrindra fa ny eo amin'ny toe-bolana ny tena antoko eo fisehoana. Mety jereko tsara hoe eto efa mahitsika hoe manahoana ny toetra misy ny olona tsirairay avy. Hitery an-dalana eny fotsiny dia izay. Ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena anoherana ny fahantrana lalina dia nisy ny hetsika izay nokarakarain'ny fikambanana iraisam-pirenena ATD Quart-Monde manoloana ny lapan'ny tanàna Analakely androany. Ny ATD Quart-Monde izay anisan'ireo fikambanana misehatra amin'ny ady atao amin'ny fahantrana. Ny tanjony zany dia fa miady ho amin'ny fanajana zon'olombelona zany satria zao ny afatra apetraky ny ATD Quart-Monde foana hoe na aiza misy olona miaina na fahantrana lalina dia voahosihosy ny zon'olombelona. Miasa eny anivon'ny fiarahamonina ny fikambanana mijery ireo olona tena sahirana. Miasa eny anivon'ny fiarahamonina ny ATD Quart-Monde zany dia miaraka amin'ny olona tena mijery an'ilay olona le tena sahirana ireo zany satria ilay olona tena anaty fahantrana lalina matetika zany ireo olona ireo voailikilika dia tsy mipoitra mihitsy na amin'ny fiarahamonina ary. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny famongorana ny fahantrana ihany koa ny avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny fampananana asa. Orinasa ange raha mbola velona dikan'izany mbola misy olona miasa ao aminy. Dikan'izany afaka mbola mamia karama izy. Dikany hoe mamia karama zany mbola afaka mamoaka vola izy. Dikan'izany izahay dia miady amin'izany fahantrana izany satria raha tsy misy ny orinasa tsy misy ny vola tsy afaka mividy zavatra. Naoko izay efa miezaka zavatra lehibe tokony fandraisana anjara eo amin'ny lafiny toe-karena. Mariana Fantaona 2019 no tapaka tao anatin'ny fivorimben'ny firenena mikambana fa natokana anamariana ny andro iraisam-pirenena amgorana ny fahantrana ny 17 Oktobra.